mbola atao anatin'ny faritra aloatra mangoro ihany isika hijery ny akon'ny fandalovan'ny rivodoza gezany aty ampitandrefana anisan'ny toerana misy ireo lemaka lehibe ihany koa dia ny distrikany Amparafaravola amin'ny ankapobeny raha nandalo raha ny rivodoza gezany dia tahaka an'izao no endriky ny tanimbary tsy dia nisy voatohana mihitsy raha amin'ny ankapobeny. Hatreto moa zany amin'ny resaka cyclone gezania dia atao hoe soron'Andriamanitra lehibe fa tsy dia misy impact loatra teto amin'ny commune misy anay ny cyclone iny satria atao hoe na dia misy ary fandalovana taty amin'ny région loatra mangoro dia tsapanay tokoa fa tsy dia nisy impact teo amin'ny fambolena le izy tsy misy mivon'olona raha nisy ary ny atao hoe fanadidina sy ny fakakevitra tamin'ny resepokotany zay misy fito anatin'ity commune aty dia tsy misy mihitsy zany fa kosa ny any ambany toerana amin'izay fambolena zay dia efa miakatra le rano ohatra hoe mahazo any ampasinandrano mahazo any Alatsova sy mahazo an'iny amin'iny faritra le ambany manamorona ny faritra loatra renirano loatra zany laka loatra zany dia efa manomboka miakatra le rano dia manomboka mitsy tazana tsony zay vary nambolen'le olona zay nisy nandaniana vola mankarena nanitsy zany amin'ny hectare maromaro atao hoe eo amin'ny 500-700 hectare eo dia hatreto moa zany dia Andriamanitra lehibe ny sorona satria tsy dia nampahory an'ilay satria manana ny barrage Samaloto io zay dia io foana matetika mihoatra dia ao anatin'le Ormel zany presque voa fa ao anatin'ny périmètre irrigué ao anatin'ny Somalaky tsy misy mihitsy mbola touché hatramin'izao. Raha ny partina mail zéro dia efa misy maromaro mihitsy amin'ny hectare maro dia efa tena maty eo ka noho izany io moa nefa maty tsy hita izay anaovana azy fa ny angatahana dia hoe mba ho vanaingana ty olana ty mba ahafahana mamerina manetsa-andriamanty satria raha voataran'ny mois de février ty dia efa tsisy hevitra tsony na hamerina ary zay fa dia zava-poana ihany ka ny angaviana sy angatahana amin'ny fitondrana mahefa dia ny mba havita azy aingana ao anatin'ity mois de février ty. Ianareo ve zao mahafantatra hoe misy tetika asa riplus zay fa miasa ty amin'ny faritra loatra? Ny riplus aloha hatramin'izao zavatra nataony zao dia fizarana ny zezika fa io moa mbola tsy voazara le zezika satria noho zao dégâts nisy zao dia mbola tsy voazara le zezika efa tonga ao. Rantoandro Nirina Sizanina mananjanaka efatra mianadahy mamboly ery amin'ny mail 18-19 hectare. Hectare amin'izay zany efa misy voan'ny rano io vaky mihitsy ary ny diga eo amin'ny ilany dia mbola tsy fantatra zany zay fefarany eo aloha fa efa nijanjanina zany izy taloha ary efa nitotofana koa kanefa tsy natana azy le gona sy le tsatotsatoka natao dia lasa indray izy eo. Ny etaeta sy ny fangatahana raha ho anay tatsambamboly rehetra zany ny tiany hanatsarana nyty digy rehetrarehetra ty mba hamonjena ny vona io dia tokony mba azay mihitsy zany ny tiany ho tonga namboatra an'io tsy njovana ny amin'ny manaraka. Raha araky ny fanambaran'ireo tantsampamokatra dia ho tsara ny taona amin'ny fambolem-bary aty amin'ny faritra ampitandrefana amin'ity toam-pamokarana 520 420 ity satria dia tsy nisy voakasika firy ny tanimbary izay hambolena ireo vary mampalaza ny aloatra mangoro. Raha ohatra hoe amin'ny resaka voka-bary zany mijerena amin'ity taona ity dia tazanay na hatreto na amin'ny faritra misy anay manodidina ity izay tazanay zany fa tena ho tsara ny voka-bary amin'ity taona enina amby roapolo. Le toerana moa zany ato amin'ny commune rurale Anampasikely dia tazanay fa tsara ary hita fa tena mety tsara zany ny vokatra voka-bary amin'ity na dia misy ary ataoko hoe losa voajanahary kely reny mandalo reny tsy dia misy fiantraikany firy aminay reny aleka hoe namelimely any raha ny orana mafy taty fa dia tany koa moa zany efa asika efa hoe efa matanjatanjaka le vary zany dia afaka mitraka tsara ihany dia vary amin'ilay izy. Ka olana kely zany eto aminay ary isika tsy voalazako teo dia le momba n'ilay foto-drafitrasa ny canal zany efa isika matimaty efa tsy vitana sandry intsony izy ireo ohatra amin'izany ary le andalovanareo amin'ny teteza fotsy moa fa zany efa be marina azy io efa isika nahazo anarana mihitsy ary io fa mahazo anarana efa taron'olo lasa manainga zipo faharoa
ka io zany fa tsy vitana sandry intsony izy io ary tsy vitandreo hoe mpikamba anatin'ny hoe tambazotra intsony raha mahita fa mila kirazy matanjatanjaka angamba izy io vao afaka fa io mihitsy ny tena fototra manimba n'le tanimbary eto satria mideborda be le rano de miverina mena avaratra indray anatra ny ambony any raha fasika efa tena io raha mahita fa miakatra miakatra io ka de zavatra zany na mba angatahako amin'le tompona andraikitra ny fanandrify amin'izay zany mba hijery le fototra fitrasa fa mikaram-bary eto aminay fa vary tena vokatra de vokatra mihitsy fa le fototra fitrasa nefa bozika saka simba de zay ny tena fahavatana ty mba angatahana zany amin'le tompona andraikitra fanandrify amin'izay zany fa efa tsy vitana sandry intsony le fahasimbany ny fototra fitrasa sy le kanalina manodidina ikarakarana eny le fambolena